politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Ny ampitson'ny famoahana vokatra vonjimaika ny fifidianana solombavambahoaka nataon'ny CENI dia mitodika eny amin'ny fitsarana avy lalam-panorenana indray ny mason'ny rehetra. Manana 27 ora mantsy taorian'ny valin'ny vonjimaika ny kandida ametrahana fitoriana ary manana eo amin'ny 12 andro eo indray ny fitsarana avy lalam-panorenana amoahana ny vokatra raikitra. Fitoriana hatrany amin'ny 1000 isa no voarayan'ny eny Ambohida mikasika ny fifidianana solombavambahoaka farany teo raha ny vaovaon'ny tsipalotra tamin'ny Haino Amanjery iray. Marina fa maherin'ny 7 ny Borofantatsaham-Bato kanefa mitambatra sy ambany ny fiahinan'ny distrika 20 no nanatanterahana ny fifidianana ka raha tsinjaraina izany dia manome salanisa hatramin'ny 7 na 7 fitoriana isaky ny distrika. Taratry ny faharatsian'ny fifidianana tamin'ny lafiny maro eo, tsy fanarahan-dalàna, osoka, alabato, fanodikodinana safidim-bahoaka, setrasetra politika, fampitanilanana ny fitantanan-draharaha-mpanjakana. Hatramin'ny firaisamonim-pirenena aza dia nisy nametraka fitoriana eny amin'ny HCC. Ny kandida-mpanjakana izay akaiky ny fahefana mpibaiko ny rafim-panjakana samihafa ihany koa dia nisy ny nilaza fa niaran'ny alabato ka nametraka fitoriana ihany koa. Dia samy miandry ny vokatra ofisialy ny rehetra ka isan'ny nitodian'ny sain'ny maro no mba ny raharaha-pirenena sy ny raharaha-pifidianana mafampahany iny ny distrikan'ny Faratsio, Antananarivo, Boriboritany fahatelo, Morondava ary Ambatofinandrahana. Saika nanerana ny Madagasikara ny trangana tsy fahanarahan-dalàna sy osoka nandritra ny fifidianana solombavambahoaka. Iray amin'ireo faritra tena nahatrarana izany ny biro-pifidianana teny amin'ny Boriboritany fa 4 Antananarivo renivohitra. Ny alohan'ny fifidianana no efa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna, nitranga teny amin'ny 4e arrondissement hoy ny kandida Rosy, ka isan'izany ny fanesorana ireo sefokotany amperinasa maro. Hatramin'ny voalohany zay no fanapahafantatra fa misy olona mikonokonna alabato tsy manendrikendrika olona zany satria olona miaraka daholo anie, zay anie tao anatin'ny tao hoe no lasa indépendant fantatra tsara ny fomba fiasany. Koa manao ansoava amin'ny indrindrindrindra amin'ny président-ny ACC zay fantatro tsara ohatran'ilay mpampianatra anay taloha ihany koa ny tao taloha. Amin'ity indray mitoraka aty tsy efa niteny ianao monsieur le président fa zay manao vinany ao dia manao aminareo ka tratra izy ireo miaraka amin'ny pirofo ampiaro fotsiny lalàna. Ny roso tamin'ny fametrahana fitoriana teny amin'ny fitsarana avy lalam-panorenana moa ny teny an'ireo mpiaradia amin'ny androany alakamisy 12 Jona. Nandritra izany no nanambarany fa vonona noana ireo hetsika ho fampanjakana sy ho famerenana ny asan'ny fifidianana sy ny safidim-bahoaka ny tenany sy ny kandida Andrianjato Vonson, ny kandida Andrianarso Josiane ary ny kandida Aramboasalama Emilien ary ny vovonana ny Anay Rosy sy ireo mpiaradia vahoaka amin'izy ireo marobe eny amin'ity Boriboritany fa 4 ity. Eto zay dia mametraka tanteraka ny fitokisanay ny HCC, mametraka ihany koa nefa ny détermination feno tanteraka. Fa raha misy vinany eto tsisy miala amin'ireo, raha misy vinany eto tsisy mifampatahotra eto, raha ilaina ny midina any amin'izay tokony hidinana mirahina amin'ireo rehetra efa menomenina rehetra ireo aheninareo ny atezeram-bahoaka za mino fa mihaino radio nareo, mijery télé nareo, mijery Facebook nareo tsisy olona adaly eto ka anakorotana firenena amina pazany. Matony olona miteny misy olana zany, matony olona miteny ny ACC manao foana hoe azo raisina fa tsy mitombona dia efa miomana zany fa zany no teneniny eo. Zay tsy manao an'izay fa zay matoky an'ireo, matoky zay. Fa raha fa mivadika moa izy dia samy mahay mivadika sika menakamo. Commune Lasora dia manana ny atao hoe budgetany zay efa voaomana mialoha ary izahay raha manomboka manomana ny fankalazana ny 20 volana Jona dia efa manomboka ny volana Janoary zay dia efa manomana an'izany indrindra ny oetomana eo amin'ny resaka arabola. Efa hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 no efa nanomana ireo hetsika sy ho fahatsiarovana ny niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ny eo amin'ny komina Lasora. Hiavaka izany ho amin'ity taona 2024 ity, hoy ny ben'ny tanàna Jimmy Randriantsoa.
Mpanampy aloha zany hatreto dia tena kitapom-bolan'ny commune madiodio no entina anaovana andreo hetsika maro samihafa ireo akoatrany hoe mety misy fanohanana majinijinika moa zany amin'ny loka zay omeny andreo lay mpisehatra eo anivo ny fanatanjahantendreo fa ho anay eto amin'ny commune Lasora zany dia ny fomba fitantanana dia efa fantatra ny hetsika maro samihafa zay iseho ao anatin'ny taona anankiray dia efa mila miomana mialoha zahay tahaka ny ohatra hoe amin'ny krismasy dia hisy ny fizarana kilalao ho an'ireo mpianatry ny EPP dia aorianany fahady 20 volana jona zahay dia efa miomana sahady ny amin'izany atao hoe hetsika lehibe zay manan-danja sy zava-panaon'ny commune Lasora zany. Tsara ny sakafo mafana, sakafo masaka ho an'ireo mpanala CPE rehetra atao anatin'ny commune Lasora zany ny commune amin'ny androtry ny fanadinana io zany moa zany dia analana fahasahiranana andreo ray aman-dreny zay somary manahirana ihany no mikarakara ireo sakafo anomenaky ny ainy no sady ihany koa mba ahafahan'ny ankizy rehetra zany hoe mba mitovy daholo ny zavatra hohanina amin'ny atoandro mba tsy hisy ny atao hoe enatrenatra maro samihafa eo amin'ny fahasamihafan'ny zavatra hohanina any amin'ny sekoly maro samihafa. Mpanakanto kalaza no hanafanany lanonana ny takarivan'ny 20 jona isan'izany ny Eljo, Wadasiongs, Laety sy ny hafa. Nasaina manokana ihany koa ireo mpanakanto avy eo amin'ny commune. Ankoatr'izay dia mbola omen'ny commune Solombody akoho ihany koa ireo ray aman-dreny ao amin'ity commune ity. Azo ny anjarany ihany koa ho an'ireo mpankafy hiragasy amin'izany fotoana izany. Isy ihany koa ny lalao ara-panatanjahantena ho tanterahana ao amin'ny stade communal Ambohidrazaka. Dia amin'ny 20 volana jona ho avy zao dia isy ny fizarana Solombody akoho ho an'ireo zokiolona 70 taona mihoatra atao anatin'ny commune Lasora zay miisa hatrany amin'ny 25 ianareo atao anatin'ny commune no isitraka izany ary fahita ny anaty tambazotra serasera sy ny anivon'ny fokotany eny moa zany fandaharam-potoana amin'ny fanatanterahana ny fizarana zany Solombody akoho izany. Anetana antsika rehetra eto Lasora mbola vitsivitsy ireo trano zay manangana ny sainam-pirenena. Tsisy resaka politika fa tena hoe fahaleovan-tena no azo ary fanamariana izany andro 26 juin zany dia ny fananganana ny sainam-pirenena malagasy isa-tokantrano ka dia manentana antsika mponina Lasora no amin'izany ety am-piandohana. Notokanana ny maraina teo ny tsangam-bato fahazato taonan'ny lycée Jules Ferry Faravohitra. Nanaovana tsangam-bato manokana ho an'ireo tale malagasy efatra mianadahy fandimby ny tantanan'ny lycée ka noraketina tamin'izany takela-bato izany moa ny anaran'izy ireo. Takela-bato fahatsiarovana ny fahazato-taona ny fankalazana fahazato-taona ny lycée Jules Ferry Faravohitra. Zay zany ilay fotoanandroany izay nanasana ny mpampianatra, ny mpanabe, ny mpianatra fa indrindrandrindra ireo maity milady na nampianatra teto taloha izy na koa izy mpianatra teto taloha dia ny fianakavian'ireo zay proviseur ny fandimby teto tsy ny ray aman-dreny mpianatra koa misy solitenany teo fa mbola itony izy mamarana fankalazana moa zany tsika izao dia amin'ny sabotsy zany misy fety zay natokana ho an'ny ankizy satria le déjeuner dansant zay natokana ho antsika avril ho an'ny lehibe dia raha sabotsy zao zany ho an'ny ankizy ny fety eto zay nanasana pira sa efatra maromaro izy dia manalak'izay ny zay fafana fona isan-taona no sady famarana fankalazana dia ny amin'ny volana faraka volana jona ny maraina no atao ny fitaom-pivavahana zay itsofana rano ny mpianatra zay andiany hivoaka amin'ity taoty. Namafisy tale na proviseur Bernard Priscaline fa lycée Sangana na pilote hatrany ny lycée tao anatin'izay 100 taona ny fandimbiasan'izy ireo ny tantana azy izay. Ny fitsipika anatiny sy fanabeazana ary ny fitaizam-panahy ihany koa no hita fa tena fototra izay fahombiazana izay ankoatra ny filofosana amin'ny fianarana.
Velo taraina ireo mpampiasa bisikilety mitatitra entana vao maraina, alaina eny Andavamamba sy Sotry ka tsy maintsy mandalo eny Anosy Be fa dia voasakana sy voaendaka ary voaroba izy ireo. Efa misy andian-jiolahy miandry, tatahan'izy ireo ny tady na ny fingotra mamatotra ny entana aorian'ny bisikileta dia robain'izy ireo ny entana. Mitantara nitondra bisikileta iray voaendaka tamin'ity herinandro ity fa lasa ny jiolahy ny sardinina ray carton, silgoma ray carton sy labozia ray carton ihany koa. 3 hetsy ariary ny teti-bidin'ireo izy. Tena hita maso ny akana sy hitondrana ny entana, saingy tsy afa-mihetsika satria matahotra sao laso eo indray koa ny bisikileta ho hatrany ny fitarainany ity voaendaka ity teny Anosy Be. Mandeha milamina ireo jiolahy mpanendaka ary manatitra ireo entana halatra manodidina ireo fiarabe miantsona akaiky ny WC publika eo Anosy Be tsena ho hatrany ny fijoroana vavolombelona. Tsara ho marihana nefa fa misy pôlisy foana mitoby eny Anosy Be sy ny manodidina maraina, toandro, hariva, alina.